famelan-keloka seminaira iarana amin'ny pastora Rakotormino Norva. Sambatra tretrika izahay manana fana tenany iray fa Jesosy tomponay nanao hoe andeha aho kanefa ho avy indray hitondra ny famonjena azo antoka fifahalina fitahina arikio izara fahasoavana kamo titizany amin'ny endriny marobe ny mahorety mampijaly izao tontolo izao fizahay tsy manay satria mijoro miandry ilay tomponay hitondra ny famonjena azo antoka fifahalina fitahina arikio izara fahasoavana kamo titizany amin'ny endriny ary anao moavetsity ny otonisy hiadana raisonao ao ampo Kristy dia ho sambatrianao ka ho toanay zay miandry ny famonjena azo antoka fifahalina fitahina arikio izara fahasoavana kamo titizany amin'ny endrikay miandry ny famonjena azo antoka fifahalina fitahina sady manantena fahasoavana kamo titizany amin'ny menatrao totsy sayama tunanga vautra miao anatiko tsapako famanindro naoampo nivesatry ny otako menatrao matahotrao nefa hoaiza mo tompo no aleako raio no ny rany zanakao de
Kahondrai siamela Rekufa zaimanatuna Tetsimba misilavina Intiao favununao Upanupuna wachizao Sumantakiza Rayo Bafikiru mafia Tiala yeu anilana Fumalutu sifenurati katimendi kiawana Denatima hate utifa Lama mi usinda Masasa Waminirani laizanaka Fairi kunivu madi usiva uva Rayo mafikiru mafia Tiala anilana Fumalutu sifenurati katimeni kiawana Denatima teutifa Lama miusinda Nasasa Minirani laizanaka Fairi kunivu madi usiva uva Fairi kunivu madi usiva uva
Jamanailana Hampitumu na elimu Saitsapa familia miruna Nataka hambani kubu Bilamia linalalagu Diangkina binilayagu Nanajufa Titani Kalvari Zampieri Andesena Diratsina Hazachana Vajeso Sifamutena Luantuka Panaukiana Deviana Nunyatura Dewa Nunana Fapita Ifritia Walisinyuva Uduri Azami vezi mitadi pamunjana Rasendrady mafy eo amin'ny fiainana Aza mandany andro mikaroka iana Fa ny akaiky indrindra Jesosy ilay tompona Tsy lavitra anao re Tsy lavitra Jesosy Antsore izy zao e Fa marianao tokoa Antsore Aza misalasala Tondony le izy za Indre favononizy Iai no mivavaka Aza mireny mitady zay tiana Aza havezivezi mifosy falaina Fa ny akaiky indrindra de Jesosy lay tompona Tsy mba mandao mihitsy Tsy sasatra miandrana Tsy lavitra anao re Tsy lavitra Jesosy Antsore izy zao e Fa marianao tokoa Antsore Aza misalasala Tondony le izy za Indre favononizy Iai no mivavaka Samirepi-repi mitady ny tena soa
ny vola sy arena dia samy olo tokoa ka samy tsara indrindra mitoetra mandrakizay tanana kanto loatra itoeranao ratrizay ireno tsara indrindra tsara mandrakizay tsy mba vidy ambola fa tolotry ny ray hoany rehetra mino tsy volo ny bebaka dia tsy mba hisy adino fa samy ho sambatra famelankeloka famelankeloka seminaira iarana amin'ny pastora Rakotormino Norvin. famelankeloka seminaira iarana amin'ny pastora Rakotormino Norvin. famelankeloka seminaira iarana amin'ny pastora Rakotormino Norvin. mananotranitra ny arahaba omba ampirarin-tso antsika indray tonga amin'ny andro fahaenina hamaranana an'izao seminaira momba ny famelan-keloka izao isika ho tahiny tompo daholo anana fiadanam-po ary anana faharetana anana fanandramana nandritran'izay herinandro ny arahana teto zay andao ary misy zavatra tsy ahivina kely tany amin'ny fotoana nanomboantsika mandrapatonga amin'izao fotoana izao nolazaintsika teto fa ny fahotana zay ataontsika ny fototry ny olany voatahirany an-danitra ny ataontsika rehetra le anjely ny vavolombelona dia tsy misy diso mihitsy ary eo amin'ny Korintianina faharotoko fadimika ny andinin'ny fahafolo izy dia milaza fa ny ataontsika rehetra anie dia hita toetra miariary eo anatrehany ny fitsaran'i Kristy tsy manan-kery janonana tsy anota isika ao amin'ny Jeremia toko fa 17 ka ny andinin'ny 17 raha mahay manova ny odiny ny Etiopiana ary mahay manova ny sorany leopard afaka manao ny tsara atsika zay zatra mpanao ny ratsy voka-dratsy ny fahotana amin'le fiainana kehitriny zay iainantsika tsy mahazo valim-bavaka ry havana miodina Andriamanitra Isaia 5:50 iny le hoe manangana efitra Andriamanitra ary ny fahotantsika no efitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitsika ao amin'ny Jeremia 5:5 dia nilazaina mihitsy fa ny fahotantsika no manakana ny soa tsy ho azotsika amin'ny fiainana ho avy dia mazava ho azy fa averezana mandrakizay ny vokatry ny fahotana sy ny fijanonantsika tsy mety manaiky ny fibebahana na ny famelan-keloka zay ataon'Andriamanitra inona ary ny vahaolana Jesosy tamin'ny alalan'ny drafim-panavotana teo amin'ny azo fijaliana dia voaloha avokoa ny sazo-pahotana ary azo antoka sy azo atao ny mamela ny helontsika rehetra voalaza ao amin'ny Galatiana 7:17 dia ozy hoe Kristy nanavitra anay tamin'ny ozo ny lalàna ary raha mamakytsika eo amin'ny Titosy 2:7 dia hoe nanolotra ny tenany hamonjy atsika Jesosy ry havana malala voaonitra zany azo atao amin'izay ny mamela ny helontsika nilazaina tany aloha mantsy fa tsy rary ny fitsarana ary tsy marina ny mpitsara raha ohatra ka olona hita fa meloka olona hita fa manao ratsy kanefa amindrana fosy ahafahana madiodio taky an'izany koa satria nyresahana tany aloha fa Jesosy Kristy ny mahazatra atsika dia hoe mpitsara izy mpisolo vavy izy fa ao amin'ny Isaia 7:2 le lazaintsika fa manana ny toerany procureur koa izy na ny mpampan'olalàna ka ny mpampan'olalàna tsy manaiky fa tsy maintsy ampiarina ny sazy ka rehefa nombona tamin'ny azo fijaliana Kristy azo atao
no manatanteraka an'izany rehetra izany. Any amin'ny fiainana mandrakizay, any amin'ny fitoerana masina indrindra Kristy amin'izao fotoana izao dia maniraka ny fanahy masina ary naniraka n'ilay fanahy masina mba hampibebaka atsika hahatonga ny mpanota hanao asa tsara araka ny sitrapon'Andriamanitra. Voalaza any amin'ny Filipianina io 2:7-20, Ezekiel 9:30-7. Fa inona ary ny vokany? Nanaraka tsika nandritran'izay 5 andro zay. Ny am'ireo heloka vita dia Jesosy no mifona. Jesosy no manao ny fanelanelana rehetra dia voavela ny heloka na dia tahaka ny jaka aza ny fahotantsika. Isaia 2:1-9. Rehefa manaiky manatona ka miresaka amin'ny Jesosy na dia mena tahaka ny jaka aza dia ho fotsy tahaka ny ora-panala. Hebreo 7:5-20. Efa haintsika tsenjery io le hoe zay manatona azy izy tsy mba ratsy fanahy Jesosy fa dia mifona mandrakariva manao fonana ho antsika any amin'ny fitoerana masina indrindra. Jaona 1:2-9 izy no avitra ho antsika, solo vava ho antsika eo amin'ny nota rehetra zay atao. Tsy afaka mijanona ny tsy hanota nefitsika. Dia ny rana ny fanahy masina mba hanome ny hery azahoantsika tsy hanota hitandrina ny didy, tsy ahay manao ratsy eo amin'ny fiainantsika. Le fanahy masina ho anatintsika zany no afaka manatanteraka an'izay. Amin'ny Jaona 1:3-7. So amin'ny Jaona 1:3-7, zay natanterak'Andriamanitra no tsy manota. Ary zay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy mahay manota. Mahafinaritra zany tenin'Andriamanitra izany. Ka alohan'ny tena hidirantsika ny amin'ilay hoe maimaim-poana ny famonjena, zay ny loha hevitra androany andao indray hivavaka isika rehetra. Ray masonao misaotra anao izahay, tia anay ianao, hiteny aminay ianao, hiresaka aminay ianao, te hanolotra vahaolana ho anay ianao, te hamonjy anay. Tanterao zany fa miaino anao izahay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Loha hevitra ny fizarana faharoa zay hojerentsika zany dia ny hoe maimaim-poana ny famonjena. Lay heloka miavosa tahaka ny jaky le nilazaintsika teo dia izao Jesosy no mamela azy. Lay ianao malemy tsy manan-kery anaovana ny sitrapon'Andriamanitra dia izao ny fanahy masina no miasa dia lasa mahavita ny sitrapon'Andriamanitra ho azy zasy ianao eo amin'ny fanarahana ny sitrapony. Zany no afana milaza fa maimaim-poana ny famonjena. Ao amin'ny Titos 4:5 dia tsy avy tamin'ny asa fahamarinana zay nataontsika fa araka ny famindram-po kosa no namonjenantsika tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray sy ny fanavaozan'ny fanahy masina. Ry havana malala, mazava zany tenin'Andriamanitra zany. Amin'ny Romanina 4:7, nefa hamarinana maimaim-poana amin'ny fahasoavana, fanomezana ny fanahy noho ny fanavotana zay ao amin'ny Kristy Jesosy. Efesianina 2:5-7. Fa fahasoavana no amonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fandrao isy irehare, fa asa nisika voaforona mba anao asa tsara. Maimaim-poana ny famonjena. Inona ny dikan'izany? Inona no hevitra zany eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainana mandrakizay zay andrasana eo amiko sy miandry antsika rehetra. Ry havana malala, ny fizarana manaraka dia ny hoe ahoana no hanamariantsika ny fanamariana eo anatrehany zany hoe maimaim-poana ny famonjena izany. Reto misy fanamariana vitsivitsy zay tsara ho fantatritsika ary zava-dehibe ty. Mety laza angamba ny olona anankiray hoe satria maimaim-poana ny famonjena, inona moa zany no tokony hidiran'ny asa tsara araka ny fiheverany. Kanefa dia izao, tena ilaina amin'ny famonjena antsika mihitsy ny asa tsara. Tandremana tsara, fahasoavana ny namonjena antsika, fanomezana avy amin'Andriamanitra zany maimaim-poana, kanefa ilaina ny asa tsara. Toko sy andininy manam-porofo an'izany. Ao amin'ny Jakoba 2:4-7. Koa hitanareo fa hamarinina amin'ny asa ny olona fa tsy amin'ny finoana ihany. Betsaka mantsy ny olona
no milaza hoe za de efa no amarinina, za de efa maimaim-pona ny famonjena, tsy maninona zany na de misy fahotana aza, na de misy klemantoetra, na de misy zavatra tsy mety tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ataoko. Fa de izao maimaim-pona ny famonjena. Ka raha izany voavonjo daholo ny olona rehetra, ry havana malala. Tsy misy toerana ho an'ny olona tsy mino, tsy misy toerana ho an'ny olona tsy voavela heloko, ary tsy misy toerana ho an'ny olona tsy manao asa tsara ety ambonin'ny tany araka ny voasoratra amin'ny Jakoba 2:4. Misy ny olona anankiray niaona tamiko, mijangajanga izy. De rehefa ny fampiresahana, nomena ny torohevitra de ozy hoe le fijangajangana ane rehefa ohatra ka karakarainao mitovy amin'ny vadinao ihany le olona anankiray tsy fijangajangana zany. Eo anatren'Andriamanitra tsy zany ny ao anatin'ny Baiboly e. Nofo ray ihany izy roa, tsy afa misaraka reo. Ka de zay no zavatra ambara, zay no zavatra lazaina, de amarininy hoe tsisy an'izany hoe de tsy maintsy mila miovana eo amin'ny toetrana mila amboarina. Ry havana malala, ilaina ny asa tsara eo amin'ny fiainantsika. Mila manaraka sy manao ny sitrapon'Andriamanitra izaso ianao. Zao zany, tsy misaraka mihitsy zany ny finoana sy ny asa tsara. Zany hoe, lay fibebana fitandremana ny didy io, de tsy afaka misaraka mihitsy amin'ilay finoana zay ananantsika. Zay zany le fanomezana maimaim-pona. Tsy azo afangaro anefa reo zavatra reo. Tandremana tsara zany, ary eto misy an'ilay hoe vokany sy ny antony. Raha vao tsy haintsika ny mandamina na manazava an'ireo zavatra reo, de manjary mifamadika ny toe-javatra rehetra. Ny zavatra tena misy zany, ilaina ny asa tsara, ilaina ny finoana, fa izao no tena fipetraka ny toe-javatra sy ny toe-draharaha. Ny finoana zay ao anatitsika no mahatonga atsika hanao asa tsara. Fa tsy hoe andao ranga hanao asa tsara de tonga ho azy ny finoana, mifamadika zany. Ka aoka hanaiky tsika ny zavatra rehetra, fa mahay ny zavatra rehetra Kristy, manaiky ny fitantanany sy ny zavatra rehetra zay ataony, de zay no mahatonga maharikoriko ana de ny manao ny zavatra tsy mety tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra azy. Olona efa nantatsany Kristy ny rahantsika, verimainy ny raha nalatsaka iny, raha ohatra ka manaonao foana zaso ianao eo amin'ny fitondranteny zay entiko manao. Ao amin'ny Jakoba 2:2. De izao no lazainy, tsy asa no tanterahana amin'ny finoana. Ny finoana de tanterahana amin'ny asa, fa tsy ny asa no tanterahana amin'ny finoana. Tantara mikasika ny Abrahama ny ao anatin'io. Fa ny saina ho fahamarinana ny asa tsara sy ny asa marina zay nataony Abrahama. Ao amin'ny Janona 2:7-9. De izao, ny rivotra no ahafantarana n'le herin'ny fanahy, fa le azo mihetsiketsika no maneho fa misy asa tsara zay vita sy ataontsika. Ka izy ary no antony ny fanahy masina zany no mahatonga ny olona anankiray iova, mahatonga ny olona anankiray hevitra ny amin'ny momba ny fiainany ka hahatonga azy ho tonga any amin'ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay. Ty misy ohatra anankiray, raha mikapa hazo amin'ny famaky ny olona anankiray, mikapa hazo amin'ny famaky, izy ary no tena lehibe sy anton-javatra. Le famaky sa le olona mikapa sa le famaky ampiasainy. Raha vao tsy haintsika manavaka an'izay hoe iza tokoa moa no tena anton-javatra amin'izany, de ho sahirantsika. Le olona zany zao no anton-javatra eto. Ary zao no lazaina ao amin'ny Isaia 10:5. Ny famaky va ireare amin'izay mikapa aminy, ny tsofa va iavonavona amin'izay manatsofa aminy, toy ny tsorakazo raha manetsika izay manaingy aminy. Ry havana malala, ny famaky tsy afaka ireare mihitsy hoe ianao ry olona nga mahavitiny inona. Ny olona no anton-javatra, de tahaka an'izany koa ny fanahy masina no anton-javatra ao anatitsika. Fa tsy tsika no mireare hoe ka zay raha nga afaka manao an'izao sy zao. Ilaina amin'ny famelan-keloka tokoa ny fibebahana. Tena takiny io, ary io le asa tsara. Ny fibebahana, raha ny anatsimo ianao de tsy maintsy miverina menavaratra. Zany ny atao hoe fibebahana. Raha nisy zavatra ratsika mainty na loto, tsy maintsy diovinao ary any fotsinao, de tonga fotsy. Zany ny atao hoe fibebahana, asa tsara. Saingy
ny fanahy zay nomenanao no manosika anao anao aniny fa tsy vitanao iny. Tsika zay efa zatra-panao ratsy. Any amin'ny Romanina 7 ny ratsy zay tsy sitako no ataoko. Reavana malala. Maimaim-pona. Kanefa ahoana? Iza zany no very raha ohatra ka maimaim-pona ny famonjena. Raha ohatra ka gratuit io, ninona ho atao, dia tonga dia mahazo famonjena ny rehetra fa tsy misy zavatra zay manakatsaka sahirana. Maimaim-pona kanefa fiainana amin'ny fahafoizan-tena. Amaraparana amin'ny famelabelarana-tsika. Loha hevitra mitaky finoana sy fandiniana azy. Fa ambara amintsika fohy fotsiny aloha ny mikasika ny amin'ny toe-javatra, mikasika nyity finoana ity, mikasika ny amin'ny ity maimaim-pona ny famonjena ity. Ao amin'ny Isaia 5:5 voalohany sy ny faharoa misy teny mahafinaritra ao. Isaia 5:5 voalohany sy ny faharoa. He, ianareo rehetra zay mangetaheta mankanesa amin'ny rano. Ary ianareo zay tsy manam-bola avy mividika homana. Eny mivididy vai sy ronono, nefa tsy ambolana amin'ny karena. Nahoana ianareo no mandany vola amin'izay tsy hanina, ary ny vokatry ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky. Miaino dia miainoa ka hano zay tsara dia aoka iravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo. Inona ny dikan'izany teny rehetrarehetra zany? Rano hoe, divay sy ronono hoe, tsy ambolana amin'ny karena, mividiany, fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky, iravoravo amin'ny matavy sy ny sisa sy ny sisa. Andao raisitsika tsiraray avy fa ny zava-panahy dia tsy maintsy takarina amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra, fa tsy takatritsika io. Zany ny voalaza Korintianina 1. Korintianina 1:2, ny 4:12 sy ny 10. Fa ny olona ra-panahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra. Aoka iaina ao anatitsika ny fanahy, aoka ho ara-panahy isika rehetra. Eo amin'izao dia be, dia lavitra zay ataontsika makany amin'ny fiainana mandrakizay izao. Ndao ary raisina tsiraray inona ny dikan'le ny tany saintsika teo. Raisina inona ny dikan'le hoe rano, divay, ronono. Ireo zany dia maneho fa sakafo manome hery antsika ny fanahy masina. Omena hery tsika. Zay no heviny. Inona ndray le hevitra le hoe mividy tsy ambola. Ahoana ndray ny hevitra zany? Manokana fotoana ivavahana sy andinina ny soratra masina. Mividy ary tsy maintsy vidina mihitsy ny fiainana mandrakizay, na dia maimaim-pona azy. Iravoravo amin'ny matavy. Io zany fonja-kevitra anankiray mafonja avy amin'ny teny zay mitondra im-panahy sy finoana ao amintsika. Jerenao amin'ny Jeremia 10:12 ka ny 9:12 no manazava an'io. Hitako ny teninao ka nohaniko. Zava-dehibe zay. Miravoravo amin'ny matavy. Tsara nge ny mihinana ny tenin'Andriamanitra raha rasana bavy malala. Tsara ne ny miaina ao anatin'izany rehetra izany. Inona ny hevitra le hoe fisasarana tsy mahavoky? Zavatra hafa mandany fotoana kanefa tsy ahazahoana amin'ny finoana na ny fanahy. Betsaka ny mandany fotoana be dia be amin'ny zavatra zay tsy ilaina sy tsy mahasoa akory. Riavana malala, fisasarana tsy mahavoky zany. Vizaka rehefa avy eo adinona dia ny mivavaka aza, tonga dia mitsilailay ary am-pandriana, vokatry ny arerana sy ny avizanana tamin'ny zavatra tsy misy dikany akory, tafatory maraina, mifo rehefa avy eo, efa nampianarina antsika teo tary mbola horesahana rehefa avy eo, mila mifo maraina isika. Inona ary zany no tokony ho atao? Inona ny tokony ho ataony ny zanak'Andriamanitra rehetra? Tsy maintsy mividy ny fanahy masina isika riavana. Mitadiava ny finoana. Amin'ny Hosea 5:5-10. Rehefa azo pahoriana izy dia hitady ahy fatratra ho Jehova. Tsy maintsy katsahana io, mitady fatratra, tsy mamela mihitsy raha tsy mahazo na mahita. Amin'ny fomba ahoana nefa no ahazahoana an'izany? Ao amin'ny Salamo 7:10 ka ny 7:70. Mbola tsy mazava ratsy akory aza ny andro dia mifo maraina ianao mivavaka. Tsy mazava ratsy. Efa niresantsika teto tamin'i Jesosy Kristy. Marka 1:5-3 ary Jesosy mifo maraina alina koa. Dia eto manindry zany ny mpanao salamo eto fa mbola tsy mazava ratsy. Inona moa ny tombontsoa amin'izay? Rehefa mazava tonga amin'izay ny
tonga ny olona anankiray mba misy zavatra kely ilana anareo sy ny sisa tsy mifantoka tsony mandeha ny fiarakodia mety mandeha ny sarety mety mitabataba ny ankizy any tokotany sy ny sisa tsy misy fifantohana mifo maraina alina koa amin'ny fomba ahoana ny azahoana azy hitako ny teninao ka nohaniko Jeremia 10:10 ny 9:20 mihinana ny tenin'Andriamanitra atao fivelomana sy fiainantsika mihitsy ny mihinana ny tenin'Andriamanitra ary isa maraina io le nolazaintsika tany aloha hoe méditation personnelle fandidin'ny tena manokana zay ataontsika ianao rery ianao sy Jesosy ianao sy Andriamanitra tsy miaraka amin'ny vady io tsy miaraka amin'ny zanaka io tsy miaraka amin'izay mpiray taposy ny sisa ianao rery ny vokany rehefa manao an'izay isika rehetra andramo zay fanandramana rehetra natao zay angatao ny fanahy masina azahoana manatanteraka an'izany ao anatinao ataovy ny fanandramana ary manana finono an'Andriamanitra fa ovan'Andriamanitra problème eo io olana zay menjady io tandremo tsara fa ny olana ny tany saintsika tany aloha indraindray rehefa miresaka olana dia vola mankarena foana no eritreretina fa be dia be any amin'ny Jeremia ohatra Jeremia 10:9 lasa ny sasany ny vadinao any misy ny zanaka maditra betsaka ny sahanao lasan'ny olona dongizan'olona fotsiny zao ny taninao sahirana ianao ny tranonao firifiry ny olona tratran'izany mandiny tena raha lasa ny sasany ny vadinao ianao ny mila mibebaka voalohany ianao ny mila mivavaka mandiny tena voalohany fa iverinao azy zany toe-javatra rehetra izany ivany olana zay misy eo aminao amin'izao vanim-potoana ankehitriny zao ary ny zavatra tena azo antoka raha nanaraka tamin'ny fahafenony ny famelabelarana seminaire momba ny baiboly mikasika amin'ny famelan-kelikotsika rehefa voavela heliko ianao raha lasa anabavy malala azo antoka fa tsy maintsy hiditra any amin'ny fiainana mandrakizay ary zany no irariko anao amin'ity andro androany ity ho voavony sy andovan'ny lanitra ho any amin'ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao any zaso ianao mety tsy fakahitotsika eto amin'ity tany ity ny firariko hanao rendez-vous aminao eo anoloany ny ranomasina fitaratra fampiarahaba-tsika tonga soa vokatry ny famelabelarana nanao fampiarana teo amin'ny fiainantsika ho tony ilamintsaina tsy taitaitra matoky iankina tanteraka ary tafatoetra satria mino an'Andriamanitra sy manana ny hery sy ny fahefana rehetra eo amin'Andriamanitra izaho sy ianao ho tanterahan'ny tompo amintsika ny zany tenin'Andriamanitra izany mba hahasoantsika tsiraray avy ivavaka isika tompoko ray masina be fitiavana any an-danitra lehibe ny famindramponao misaotranao ny amin'ny teny rehetra nomena nandritra izay herinandro izay ampitoetra izany ao anatinay ianao misaotra tompo malalo amen dia misaotra antsika rehetra mankasitraka antsika zay nanaraka an'izao famelabelarana izao araka ny efa nambara tamintsika raha misy ny mbola te hifampiresaka misy kokoa ny fotoanantsika dia fohy ary azakazaka ny zavatra rehetra zay ny fanaovana teto tia ny misy laharana telefona zay mety azontsika hifandraisana 034 84 037 22 034 84 037 22 sambotahin'ny tompo isika rehetra saotra indrindra tompoko Feel one day.
fisy ratseo ianao uzavapo nanifiaina quatrizay Jesu pitalao aminaua oenire manatenao fatsiandao Izau